ny saina amin'ny alalany misokatra daholo mivavady-tsaina hoe nde hoaizitsika ity satria tena lasa hoe centralisme be zany le mitranga ary tena losany amin'ny fitondrana foibe ny rehetrarehetra na fahefana fanapahan-kevitra voly ny mo zany amin'ny lafiny fitantanana tena ty ambany tanàna zany lasa hoe razana marizy sy ny zanany samy manao zay tena tsy maintsy de hoe inona ary le atao efa endrika le fanovana le resana le numérique atao ry tokona fahalamana am'le mangarahary ao anatin'le izy hoe fitantanana rehetrarehetra na ny lafiny arabola na amin'ny lafiny ataontsika hoe fanomezana tsenana sapanjakana dia fantatry ny olona amin'ny atsipiriany zany mba ahitana hoe izany manao inona ao anatin'ity ary ny mangarahary io le numérique dia isan'ny programa analefahana amin'ny fomba drastika ny kolikoly satria dia mampiena ny fotoana lany io mampiena andreo ary zay no mahatonga an'le hoe miwalaoala daholo ny fazatra ataontsika hoe mikilavalava tanana amin'ny tahina razafinjoelona ary tsika ihany no milazan'izany hoe ny azo avy valan-drivotra ary zay efa mahatsiaro fa tena hoe makitikitika ny zorondambany sy ny tombotsoany dia reny le miwalaoala be amin'izao fotoana zao inona le endrikesehon'le walaoala manaratsy manozona tsikera tsy satria zay le izy hoe tena raha vo le numérique ty tokoa zany tonga de miahaka eo daholo le mpanao kolikoly miahaka eo daholo le mpanao an'le hoe tena mandro-tsahakely anaovana ny rovo miahaka eo daholo a le hoe aiva izy ty vitanariary zato nefa tonga de arivo ny anaovana an'le izy zany rehetrarehetra zany de miahaka eo daholo le sokajin'olo rehefa zatovaingana zao le resaka alalan'iny hoe eninalina ariary fito ariary nanaovandreo prestataire-ny metasakarea nefa ary amin'ilay hoe orinasa tena anazo ny marché public anazo an'ilay tsena any amin'ny fitoetsy ariary eninetsy ariary tena hoe volam-panjakana midangana lasa miditra ny aposan'olo mihitsy fa tsy tena hoe anatin'ilay fanasoavana de eritrereto am'izany le izy retokora fahalamana sardani hoe le numérique zany dia velomatra aloha zany ny mpanao hira-kely ny mpanelanelana nareo hoe le mpanao démarcheur tsisy azany tsondra vo atao anatin'le numérique fa numérique zany de hoe ianao manana ny fahaiza-manao amin'ity zavatra ity dia efa mandeha arakajy daholo ny zavatra rehetrarehetra efa zay zany lizy hoe sady quantifié no efa chiffré daholo hoe anao lalantsika de efa fantatra zany hoe fito alina ariary raha goudron resaka enina alina ariary raha paveny atao de tsy raha vao misy tolotra hoe mihoatra zany am'izao mety miovy io arakaraky le hoe sy le hoe mety sandam-bolatsika sy ny sisa fa efa misy ataontsika hoe rindram-baiko efa mahafantatra an'izany zany hoe zao ny vidin'io ka raha misy tolotra mihoatra an'izany de efa tsisy ny ambanin'izany de miankina le hoe zay ahoana ny garantie an'le izy raha misy manao tolotra zany mety hoe 10 alina ariary anga mahavita an'le goudron 10 centimetatra de tsy maintsy misy an'izay misy garantie io misy antoka milazana zany fa tsy zavatra kitoto satria na fotsiny zany ka le numérique zany ao anatin'le le vina numérique de zay fotsiny le izy hoe mandrava ny mur en Berlin inona le mur en Berlin reo le sokajin'olona mieritreritra anaovana paiement ambany fahefana manao paiement eny fa hatramin'ny démocratie ary igny de tafatra la vidina vola ry inona le démocratie vidina vola hoe taloha zany efa nysandaina ohatrinona no mahazo fahefana 180 millions de dollars ohatra avyren tsara zay fotsiny izy zay nge le hoe natramin'ny démocratie ary ny vidindra vola ohatrinona maka fahefana de 180 millions de dollars zay zany de mety aty amin'ny taona manaraka raiky ohatrinona de mety efa niakatra kely sanidina kely de zay zany de ohatrinona maka fahefana raha be ny tanàna de hoe 100 millions d'euros de zany ke le zavatra misy de inao zany rehefa mijery hoe mbola safidim-bahoaka ihany ve le resany de raha safidim-bahoaka le izy retokora fahalamanana dia tena mivarotra fandresena efa mandeha zankady zany efa mandeha zankady zany am'izao fotoana zao hoe misy olona roapolo am'zato isaky mifoky tany le dadavina de foky tany dia mandray vola rayal isan'olona efa mandeha zany any ananinany ka io de safiditsika io hoe mbola iainao anatin'izany zay tsy efa raha mahita ny vokatra fa efa misy tompokoa hoe mividy ny démocratie eto Madagasikara anaraka doka kely tsika de andray vahiny tony mazatra indray fa eo indray tsika manondony ny resaka ao anatin'ity fiarahan'ity eny ary arak'izany enonao zany de feno fihiny atsika tonga mivantana eto ny candidat avy ny tanàna tonga soa indray Andoharano fotsy district commune ray ao anatin'ny district Antananarivo Atsimondrano ary vakivakin'ny lalana pirenena fahafito zany Andoharano fotsy zany miarabanao indray lo feno fihiny fantatry ny eny tanàna ihany ko hoe doda mivahiny indray eto amin'ny Top Radio ty fotoana ty
ampitiavana trano no ifampitafana ny mpiaino ny top radio fa indrindra ny mponina andorany fotsy tsy vaky volo miaraka amin'ny pastora Rabarimanana conseiller za eto mitafatafa ifandinidinika ary ifampizara ny vina ifampizara hevitra salama dolo tompoko eny ary araka nampara teo dia miaraka amin'ny eto ihany koa ny pastora docteur Rabarimanana izy moa zany dia lisitra mpanolotsaina ihany koa miaraka amin'ny 26 velarana fahatelo amin'ny mpifaninana eo anivon'izany commune Nandoharano fotsy zany miarabanao pastora miarabantsika rehetra tompoko miaraban'ny top radio manokana koa ary miaraban'ny mponina Nandoharano fotsy anatanteraka ity asa masina ity sika ry mponina Nandoharano fotsy ie dia misaotra anareo any amin'ny zotra 137 187 172 zay mandray mivantana ihany koa zany amin'izao fotoan'izao indrindra fa neny tsena maro samihafa na ny amin'ny tsena kely ny vovokin-tany na eo an-tsena Nandoharano fotsy zany hoe tena kandida ben'ny tanàna miaraka amin'ny mpanolotsaina no hita fa mivantana satria resaka fifidianana izy ity ary ao anatin'ny fampelezan-kevitra tanteraka tsika ity andro 10 no 7 andro zay mivita raha ny tena fampelezan-kevitra akoatra natao fampahafantarana kandidana ny pré-campagne teo aloha teo tao anatin'izay 7 andro zay nanahoana ny fiako ny zavatra nresahanareo tafiditra tany amin'ny olona vela izy inona no zavatra mbola resahan'ny olona mikasika ny ataontsika hoe fandaranasa zay arosonareo na ny vina ho any Nandoharano fotsy miaraka amin'ny lisitra fahatelo tarihan'ny feno sisi atreto aloha manakoako satria tonga ny apotsofon'ny olona ny tia kapitaina ny vina efa tsisy tsy mahalala zany hoe ny asa tika atao ny hoentina manao ny asa fa ny manahirana dia ny mpanao ny asa io ny tiako tsindrina kely ireo mpiasa ao amin'ny commune zay misy ny efa mpiasa raikitra misy kosa noho ny poste politika angarany filaza azy dia zay ny tiako somary fatrapatrarana kely na ninona tsy nandroso ny asan'ny commune ny mpiasa dia ny aina tanteraka amin'izany hoe tsy fandraisana karama nandritra ny fotoana maromaro raha mandray dia ny ampahany anga dia ny fahatongavana eto eo amin'ny toerana dia isan'ny matimatesanay ny fijerena ny mpiasan'ny commune satria io ange no moteur mampiodina ny commune sao de varintsika ny ho anay feno sisi zany dia pitarika mety malaza azy no hoe leader mety malaza azy ihany koa no hoe izy aloha no tompony teny farany ordonnateur koa raha tonga ny fotoana fa reo mpiasa reo tena mila jerena ny mpiasa ia miresaka zany sisy faloha tonga dia aroty kely mikasika lizy hoe ny ressource ny commune ve tsy ampy ve ny vola miditra ao anatin'ny commune sa fitantanana ny mahatonga an'izany sa mihoatra ny tokony no zakan'ny volan'ny commune ny mpiasa ao anivon'ny commune inona mety ho antony zany satria misy antony mahatonga misy na fahatarana na tsy fahaloavana ny karaman'ny mpiasa zany zay resahanao ary nareo ve amin'ny fahatongavanareo ny olona mety antany koroahanareo hoe zany ny mpiasa sa ny mpiasa dia io satria lazainao ihany fa moteur ampiodina ny asan'ny commune ny mpiasa eo anivon'ny commune be dia be ny vola ny mampanankely fotsiny ity hoe IFPB zay horaisin'ny fanjakana foibe an-tanany ity fa raha ny teo aloha dia be dia be ny vola fa ny fampiasana azy no tsy amin'ny tokony ho izy zay ny fahitako azy aloha mety resaka an'izany satria rehefa mahaino an'izany pastora Rabarimanana dia hoe fahamarinana satria nareo moa zany mirotsaka ao anatin'ny lisitra tia tandrazana dia misy litsotra dia marina dia mahomby dia misy an'izany raha hoe misy zavatra ohatra ny taritaridrano kilaily zany izy misy resaka tsy fahamarinana inona zany raha fa tena hoe misy pastora mirotsaka ao anatin'ny tony hoe sehatra politika tony fitariana ao amin'izany ve sa vombay anaradavana ny efa zany hoe tsy fahamarinana sana hoe fahalovana mamaly avy hatrany ianao zao ny fanontaniana hoe fa maninona ny pastora ny miditra ato
satria zay fahamarinan'izay indrindra ary tsy misy afa-tsy zay no manosika ny tena iara-iasa amin'ny feno sisi na idoda satria zay mirahala mianaka moa dia efa fakalala efa ela ary dia lokalokanay mihitsy ary mampitovy hevitra anay no hoe tsy marina kosa zao ranga mba tsy mety kosa zao hoe ka tafarakato zay haneo an'izany fahamarinana zany ary raha milaza ny amin'io resaka mpiasa io fantatray zany ny ainanay zany ary ny doléance ny mpiasa ao dia maro be fa zahay dia samy lokalokany hoe ho tantanana feno sisi doda amin'ny fahamarinana ny commune Andorany fotsy ny tenanay dia ho anilany eo hanampy azy ary hosahy hampijoro an'izany fahamarinana zany fa ianareo mponina Andorany fotsy ianareo zay efa resy lahatra miaraka aminay ny tena iangavianay dia izao mandrese lahatra koa ny hafa ianao zay efa resy lahatra fa hiaraka sika hiaina amin'izany Andorany fotsy ao anatin'ny fahamarinana zany. Ao anatin'ny fahamarinana zany dia misy an'le hoe io moa zany hoe manandratra io dia mety mandratra ihany koa io dia ny marina zany koa dia misy an'le hoe mangarahara tsy morona ny manao zavatra mangarahara zany feno sisisy pasteur Rabarimanana satria ndraindray izy io zany dia hoe mandoro ny zoron-dambany hafa ndraindray zany izy io hoe manimba inona le filazan'izy ry Tokirafalimanana hoe livili fihinanana zany manimba fihinanan'ny hafa ka zany rehetrarehetra zany hoe ahoana no ahafahana miatoka zay le resaka hoe angarahara ny fitantanana satria zava-dehibe maty zany ho an'ny olona fampiresaka ary zay no ataoko hoe tsy ampy be dehibe angamba atao amin'ny fitantanana Andorany fotsy io hoe tokony mifanatona hatrany ary ny mpiasa ny amin'ny mampiasa azy sarotra ny fiainana ankehitriny ary dia tonga ny fakapana maro samihafa amin'ireo mpiasa ireo ka tsy ny fandroana mpiasa na ny famaizana mpiasa ny zava-dehibe fa ny fitezana azy ho any amin'izany fahamarinana zany fa raha misy olona anankiray ka nanao ny tsy marina tokoa ka nazavaina aminy zavatra rehetra fantany zany fantany loatra zany hoe inona ny nataony ka ny hevitra zay tena voizinay zany dia zay hoe fifanantonana akaiky amin'ireo mpiasa ireo ary rehefa manao propagandy amin'izao fotoana izao dia hitanay eo satria rehefa mandalo zahay dia hitanay miafiafy ihany ireo mpiasa ireo tsy tia aneo hevitra fa ny ampony ihany resy lahatra izay satria mety naninona tratran'ny tsindry izy ireo zay le misy mofiteneny malagasy iny tena nandona foko mihitsy indry Tokirafalimanana hoe fiforetana anaty zany hoe mety manana ny marina izy manana ny rarina izy fa ao zany koboniny eo ny antony dia hoe ka zay nge rava-manana dia misy manenjika misy mampiororo mety miatra manaina ahoana no satria zany daholo mety ho anton'io zavatra rehetrarehetra io ahoana mety afahana tena hoe ataonareo zany atonga ny olona satria saka fitokisana daholo matsiny zany rehetrarehetra zany tena marina zany misy ny mpiasa tena azony menasy mihitsy hoe ianao manohana ny feno dia azony menasy voaroaka zava-misy zany ao amin'ny commune fa tian'indry kely fotsiny mikasika an'le hoe mangarahara aloha brito azafady ny fitaovana rehetra ao amin'ny commune dia tena efa simba daholy simba tsy tao anaty laharam-pahamehana ny anavao ny fitaovan'ny commune manjary hita ny mangarahara fitaovana iasany io dia le fahosan'ireo sy ny fampianandreo lasa namerika zavatra hafa zay indrindra zako ohatra hoe ordinateur na ny latabatra sy ny seza hipetrahana raha tena mahamenatra kely lasa misy fahatarano ny asa atao le zay indrindra dia lasa hoe mba asiana accélération kely ty dia zay ho any hoe matimatesany zay no mahatonga hijoro fa nareo tonga io zany tena hitondra zavatra vaovao fanatsarana ny asa satria arakaraka ny mahaela ny fotoana amin'le hoe lenteur administrative ny mamehirika ny kolokolo sy ny tsisa ny anatin'izy izy ary fa tiantoka ho an'ny commune zany mazava ho azy mihitsiny dia zay no ampanantenaina ny vahoaka zay koa no ampanantenaina n'ilay moteur hoe omena menaka amin'le huile
mampazoto miasa mampazoto miasa ary conscient amin'ny asa atao zay indrindra fa tsy efa vidange efa maloto indray no mbola alefa omena ny mpiasa aloha tonga de tsorany ty ry sisi satria tonga ty aminay aloha zany ny afatra hoe feno sisi raha tonga mera de efa mikisaka sary mpivarotra sery-bajajo fa tsisy toerana ho anareo tsony eto programme anareo tokoa ve zany fa aloako tonga de satria za raha nareo hitana eto de aloha izy tsy aloha resaka miafinafina fa de ao anatin'ny tatak' zany ny fomba fiadany tsy manana viny tatak' zany ny fomba fiadany ny tsy afaka mandresy lahatra fa mila zavatra efa vonona aloha ny fandaminana kosa aloha ny fandaminana tsy maintsy atao fa aza manao a ianareo zany miteny zany feno a tsy zahay mihitsy ndeha anala anareo a ankaterena nefa tsisy zavatra vonona fa mila vonona ny zavatra rehetra nareo indray ary ny ala tsy kelikely eo hoe misy zavatra tsara be ony any efa vonona misy boxa tena tsara de tsara raha mifeno sy mpiaramombonantoka de amafisoketo sahady a fa efa misy mpiaramombonantoka any a nanolo-kevitra hikarakara sahady an'le tsena de ny fahatongavanao eo no antoka ozy tonga eo ianao vonona zay de oryandorany fotsy aza meto arabirabin'ny olona aza meto ilazan'ny olona tsao fomba fiady tsy mandenga zany ity zavatra ataotsika tia fifaninanana de miconcourira ao daholy de misy fepetra fotsiny lazain'ny mpikarakara de manaraka an'izany tsika tsy miopefy hitanareo tsara fa feno sisia sy ny mpiaradi aminy sy ny mpanolo tsara miaraka aminy manaja lalàna tanteraka de manaiky ny fandaminana de arak'izay nitondrantsika ny tanànatsika io aza miayary na mako rehetra ny bajaj ny fiara fitaterana misy ny cahier de charge zay ihany angeno ajaina de vita io ohatr'izay koa ny mpivarotra toka asana hoe misy pastor eto akaikiny feno eto rehefa mahina feno e za de la masina be mihitsy mangarahara maraina koa moa zany ny andro de mba misy mba ataotsika anatin'ny fitsikitsikiny kely zany le zavatra rehetrarehetra fa ifeno ve efa zay mihitsy ve ifeno ty pastor ara-paramanana izany mijery azy eto meno azy eto izany miezaka aloha ekipe meno azany feno zay milatsadatatsaka any anatin'ny miatoko any mihitsy zany le zavatra zany ifa zay mihitsy ve ty olona ty ary zany mihitsy ve nisy an'le hoe faharesendahatra hoe tena tanora izy malana vitrika nefa izy tena ao anatin'izany atao hoe tena ahoana lilazana zany itoko raha fahalomanana hoe tena za koa tsy hay izay kosa moa de hoe anjely latsaka tany moa zany le izy fa tena fomba fijery mitovy ty sahalany anay ary zay naprisika any manokana iaraka aminy ary araky ny voalaza teo moa zany hoe ny fahamarinana misy afatra koa nomeko ny mpiara-miombona am'izao azakazaka zao de ny hoe fahendrena aoko sika ekipa ny feno sisi na idoda mba anajan'zany fahendrena zany satria tao anatin'izay fotoana zay eny de hitanao hoe misy miantsa ry zareo hoe ary tena misy provocation mihitsy raha zay ny lazana azy de manafatra ny ekipa mihitsy hoe mandeha amin'ny fahendreny sika fa tsy manaraka ny zavatra tahaka zany satria aleo asehon'ny olona fa ny fahamarinana fahendrena zany ny tokony ho antoka ary raha miresaka ianao teo ny hoe misy matahotra satria ohatrony ohatra ny fifampiresahana ihany ka io tsindriky kely zay pastora Herivaramanana ny amin'ny hoe zavatra efa lalatsaina efa tena hoe iainanareo ve zany hoe olon'ny fifampiresahanareo sa iazakazaka ho any amin'ny commune nareo ty zavatra ty de andao aloha tsika tsaratsara velantsika kely mba mody miresaka aloha ny azy zany tena tiako mihitsy le mahitsy ao anatin'izy hoe tena io nareo efa manambomboatra toetra zay artifisialy sa efa tena satria tetsaka nanao an'izay ka sao sanatria lasitra mitovy sao de ao anaty lasitra n'izy sa hoe efa tena efa zay mihitsy fiainana ka fiainana naty zany maneho hoe aleo le andorany fotsy mba ho tanàna madio ary zay le ndresahana tam'le nandalovana farany madio milamina feno fahendrena feno fahamarinana ary tanàna ny asa
ho aseho am'izany andraisana andraikitra zany fa afaka miova makany amin'ny tsara, ary zany miova makany amin'ny tsara zany aloha dia tsy maintsy mametraka sy manary ary tsy mieritreritra tsony zay efa tota efa lasa fa tsy maintsy zavatra vaovao no atao. Fa ny zavatra tota zany na ho lasirina ohatrany ahoana ary io tsy mety vaovao io, fa fisainana vaovao, fomba fijery vaovao, fiainana vaovao, zay no entina ominandoarany fotsy ary de hitatsika eo hitan'ireo vahoaka ireo fa hafa ihany zany atao hoe mitondra ny commune anaty fahamarinana, anaty mangarahara, satria zany anie no manandratra fireneny. Ary inona moa raha fitinina anie zany de zao hoe vahoaka matahotra an'Andriamanitra, ary zany no irina samy manana ny finoany ny olona tsirairay, na izaho sy Doda feno sisi ary samy vava ny finoanay, fa tsy manakana ny olona ifankaty zany, tsy manakana ny olona hiara iasy zany, tsy manakana ny olona hitondra ny ty Madagasikara ty, indrindra fa andoharany fotsy ho anatin'izany atao hoe andoharany fotsy hafa kely vaovao. Ohatrany teteny pastora Irabarmana zany ny lista feno sisia de lista fampihavanam-pirenena zany ohatrohatra zany ve zany le etrika eo faharoa 5 taona satria 5 taona zao ny fepitaona iasan'ny olom-boafidy eny ny vondraboakaparitra ny zany ny commune atao aorian'ilay fantsina ny lalàna feno vondraboakaparitra farany teo zany azo refesina ve mety azo refesina ve ao anatin'le vina hoentinareo le zavatra ho tanterahana mety zany 5 taona zany satria olona zany mietrehitra hoe eny ary any amin'ny sisi zany ny safidim-bahoaka zay moa zany zao satria rehefa fanirana dia mametraka vina programa atongavana mihitsy ao amin'le efa azo refesina ve zany manao ohatrohatra ny endrina zany ao anatin'ny herintaona voalohany, ao anatin'ny faharoa taona, manana 5 taona ny fiafarany moa zany de rehefa andresahany azoko tsara ndresahan'ny pastora Irabarmana teo hoe andorany fotsy milamina, mateonina, mifankaty ohatrohatran'izany ary am'le farany ary ohatrany hoe rehefa lasalasa kely any Amantasoa any ny andorany fotsy io lasa maiko mihitsy ny any an-tanàna fa sao de tarainy aty tsy manana vinaka satria ny maro nefa mahatsapa kehitriny satria lasa bipôle le fiainam-pirenena kehitriny, miazakazaka ny ato amin'ny fitondrana, miazakazaka ny ato amin'ny mpanohitra, vereo nelanelany eo le vahoaka ka le ty tandrazana feno sisi na Doda zany de tena alory mba andeha amin'ny zavatra hafa mihitsika fa ampy zay hoe fa tsy ato de tsy ato, rehefa tsy ery de ary, fa ty misy lalana migodana vaovao iantsona ny rehetra, iombona ny rehetra, ary mino zay fa miaino anay andorany fotsy, mivoaka n'andorany fotsy hiaraka aminay efa tapa-kevitra andorany fotsy. Ya, misy ny zavatra mety hitranga ve zany zao amin'ity herinandro ty, manahoana indray mety toin'izany programme zany feno sisi? Tsy mijanona tsika, manohy foana mampafantatra hoe iza moa feno sisi, efa miparitaka, efa be ny mahalala, ny ankizy kely ara mikika numéro 3 vaka ihany ny saina hatrany amin'ny zazakely ihany de efa tonga tafita ny afatra. Fa am'izao fotoana zao tiako ampatsiahivina ny namana rehetra fa eo am-panomanana ny délégué-tsika, ny délégué ny candidat de amafisiko loha mivonona ianareo namana zay tena hiaro ny safiditsika, mivonona fa anomboka iantso anareo izahay, ho fantatsika amiandalana iny ihany ny fotoana any am'le tena faraparany iny zany le tena ry natiorina mihitsy. Fa ho an'ny programa kosa de manomakomana zavatra maro ny fotoana angambany tsy ho lazaina fa tsy maintsy misy ny karavanina iarahana mimponina andorandro fotsy rehetrarehetra mihitsy tsy ankanavaka, zay resy lahatra amin'ny vinanay, zay resy lahatra amin'ny lay eritreritra tia kapandroso. De misy ihany koa ny diabe mbola nimponina andorandro fotsy sy ny partisan rehetrarehetra, ndao le retsy ndao hiaraka ho asehontsika fa tsika koa nge be olole, tsika koa nge te iove, tsika koa nge te ampandroso hoe sovariny anareo ho lazaina amiandalana eo ihany ny fotoana aza manahy.
eny ary anaraka doka kely vitsivitsika dia mandray anjara ihany koa ny mpieno miaraka amin'reto vahintsika reto vahiny dia tsy ivona ihany fa dia feno sisina doda kandida be ny tanàna andorano fotsy miaraka amin'ny prime ministre ao anatin'ny mpanolo-tsaina de pasteur docteur Ery Rabarimanana. Erantsika ao anatin'ilay fotoana ahafahana mandray ihany koa ny mpiaino tsy aivona misy vahiny mirahalahy mianaka tsika eto avy any amin'ny commune Andorano fotsy ie hotsindrina ihany le satria ny olona zany dia fantatra tsara zany ny sisi amin'le programme hoe raha refesina amin'ny lahara-pahamehana satria rehefa ny anareo zany toetra ny lahara-pahamehana daholo zany rehetrarehetra aloha Andorano fotsy manoloana le zavatra mitranga ana zany ary olona zany mety hoe tena inona mandeha makaiza zany amin'ny fotoana ahoana ho an'izay miaino satria misy olona maka hanao ny asa mandraraha mety tsy tafiditra mety tsy tonga amin'ireny le toerana anaovanareo an'le mitina na sy ny sisy ireny fa mety manam-potoana izy hoe no nany radio mba tena hoe fotoana zao mba hainao kokoa zany hoe inona marina tena zavatra ao ataon'ity kandida larana fahatelo ity amin'ny ankapobeny dia tena betsaka raha tsy tena hoe izy rehetra dia tena mila fanarenana daholo hatrany amin'ny affaire généraux zany hatrany amin'ny resaka teknika ny voaria dia ny transport ny tsena dia mila arenana daholo zany rehetrarehetra zany fa tena akaiky indrindra aloha ary mampakaikaiky any olona io tsy mila fotoana ela miara-miasa amin'ny Taina Razafinjoelina raha teo tsika manana nio IT université io izy hiara-asa amintsika amin'ny resaka teknôlôjia eo amin'ny resaka affaire généraux tsy hampiandranao ela tsony zahay amin'ny resaka fanaovana copie certification rehetrarehetra eny ary misy antsy aloha ty dia ampidiritsika ary izy satria fotoana zareo koa zao miaraba tompoko allo salama miraba aminareo tompokradio dia miraba vahiny avy any Andorano fotsy salama inona moa le tiako resahana teo amin'le mikasika amin'le ety mainanao de amin'le mikasika an'le ety hitanao matoa le fanjakana zany efa misinkina an'le ety ho alainy le izy ainy fa point isatsiny izy le ho Antananarivo efa kaparano ho an'le candidat dia olany satria volomboasary efa tsy possible tsy niverina eo fitondrana raha eo Antananarivo no tiako resaka ary io mahatonga anazy manao an'le etra ho alainy ankapobeny izy zany efa dika fa efa tsy hiara-hiasa aminy miera-lany eo amin'le aty amin'ny mpanohitra zany satria dia anankiray koa moa moaly misy candidat ray velarana fa enina nanao fandarana tamin'ny fahitalavitra raiky gaga eo zany efa manomboka amin'ny chercher le fityleko le pima zany amin'le fanjakana satria hitako tsara le filazany an'le resaka amin'ny moaly amin'le resaka nataony maly tao amin'ny télé teo zany efa mangataka pimasy izy ary izy nefa tsy possible mitsy hoe izy no lany fa netika zany amin'izao fa mazava tsara fa Taina Razafinjoelina zany tsara tena mivavaka ary efa manomana kobera falovako arosady ny tsy maintsy lany satria efa mipetrapetaka ao aminareo mitopy radio makasitraka le lalàna ny etra teo mantsiny lalàna nasionaly fa ny Antananarivo renivohitra tsy eo akasika Antananarivo renivohitra satria lalàna ifeny fitantanam-bola mpanjakana taona 5 zany hoe raha ohatra ka lany zany tsy mbola ao anatin'ny adihevitra moa zany amin'izao fotoana zao fa raha hoe lany io dia miatra commune rehetra zany no tsasan'izay olana andao aloha raisina ny antso manaraka ary miaraba tompo allo menary miaraba miaraba ny tipantopy miaraba tompo dia tesavy any koa ny mpivahindy zareto salama tompo ohatrany tsy mazava tsara ianao fa miteny tsara aloha ahoana allo allo amalo ohatrany tsy dia nazava tsara anao fa misy olana kely ifandrasana fa maka tsika maka réseau tsara zay isan'ny hoe tena olana veto moa le tambazotra le anara dia asa mety misy fandraisany amin'izay ohatrany hoe mbola mifindrana ka satria te izy teo dia lasa igreka fa lasa anao lasa ry amin'ny littéraire indrindra lasa ny tompony mety mahatonga an'izany rehetrarehetra zany maro malagasy dia zany rehetrarehetra zany fa nyresantsika teto farany pasteur Ery Rabarimanana tamin'le resaka ownership zany hoe
ny olona mahatsiaro tompony azy dia mandray anjara izy ao anatin'le ataontsika io satria le hoe manao tantsoroko andalo raisy ny ty antso manaraka ity dia ho hitantsika io miaraba tompoko allo nanao meno anao ya miarany antony fahiny eny tompo ny zava-tenena zany za moa tsy naraka tam'le fandarana tamin'ny ala nataon'ny candidat tahina Rasafonjy fa za manokana zany a tena lavitra ohatrany hoe tena miala tsiny amin'ny fitenena tena kivy noara satria io candidat io tena direvako mihitsy hoe ireo entité politique rehetrarehetra reo dia tena hoe anisan'ny tena hoe relève mihitsy zany io candidat io fa naheno an'le fandarana le tamin'ny Zoma iny ny tena koa dia namety ampanontaniana any aho hoe maninona raha tamin'ny fifidianana député teo fa nisy ny firaisana hoe fivakisan'ny collectif sy ny firaisan-kina efa samy nandeha nanao ny fifidianana daholo dia raha tsika mahitsy ny vokatra azon'ny candidat ny firaisan-kina sy ny collectif tiako ambara dia zao tena zobla tena tianao tena ny fanaovanao hoe ny fijeriko ara-politika foto-kevitra sy ny ara-politika anao dia tena tiako fa hoy zaho hoe tena nanimba carrière politique anao tamin'ny Zoma iny tena nanimba carrière politique anao satria raha ninona anao raha tamin'ny fifidianana député nanao ny ampamoaka fa raha tamin'iny anao nanao ny zavatra iny tena sûr certain fa be dia be ny zavatra mety loha tamin'iny ny mety nahazo vokatra maromaro arao tamin'ny député teo sady hoy zaho hoe mba ireo viany fakafako ihany aloha ny fanaovana politika fa nandray tsika nareo mpanao politika iny tarafina ny tanora ianao hoe mpanabe fa nareo mpanao politika zany ianao indrinalindrina dia matotahina Rasafonjy Lafaina hoe mpanabe dia mba atsao arak'izay raha ngany fanaovana politika fa anjara ohatra amin'ny fanaovana politika amin'ny rehefarehefa amin'ny tany mialatsy indrindra dia makasitraka ny tipany toko radio rehetrarehetra indrindraindrindra fa ny tipany be amiray samy manana ny individualité any daholo nareo raha pritor toko dany misy rehetrarehetra reny dia makasitraka indrindra dia misaotra toko ie ny ekipa miaraka eto moa zany dia anisan'izany lesitra ty tanindrazana koa reto mety hanampy izy fa raha tena nen'ny fandarana sary mbola vahiny teto izy omaly tao anatin'le izy dia hoe raha ohatra ka velanjaka ny ratsy dia mety ohatrany talo hoe misy paoma aloha ao anatina hoe paoma tsara dia mitatra amin'ny fahalovana dia mitondra izy zany inona le marina faharoa mikasika le zavatra nitranga dia misy koa le pastora Erabarmanako misy hoe tsy mitory tsisy porofo satria tao anatin'le tranga misy hoe maninona tsy nitany amin'ny fotoana le olona inge mbola nisy ny andrandra sy nanantena fa ijoro amin'le izy satria fanoerana le resahana fa tsy olona tao anatin'le fanoerana inge dia hoe nandeha le fifidianana législative dia nieritreritra ny rehetra fa ho zay tokoa no taratra il'izy rehefa tonga tsimba zazy dia niampindray zany ny porofo hoe tsy iay tsy izay mihitsy il'izy tonga tao dia lasa mifampisakambina lanja io moa zany le ohatra anakiraha hoe tsy azo ny saina ny eritreretana mihitsy hoe misy mpanohitra dia fidy zato isanjato ny filohan'ny antenimiera pirenena hoe afaka nan'olitra fantatra nge fa mety tsy olany hoe afaka nan'olitra candidat ny mpanohitra any hoiny fa misy izy ary manohana an'izay le ataontsika hoe fanivana sy nisy fa tsy izay le zavatra nitranga dia zay le izy hoe niampy ihany le porofo zay lay zavatra inina vo izy na sanatria mialatsiny amin'ilay namana ohatrany hoe roritina iny amin'ilay hoe fanaratsiana le izy fa tena mbola tsy nisy fa hoe tena nijora volombela hoe reto ny diso reto ny anona tao anatin'ireny ary ny zavatra iny dia tsy aivana somariana foana hoe nisy zavatra élément déclencheur-ny any na tonga hoe nisy an'zao ka aleo ary lazaina ny marina satria ohatrany hoe voizina sy hoentina ny any toetsaina amin'ny rehefarehefa ilay olona hoe rehefa misy ny tsy fity vikevitra ara-politika dia hoe hoentina amin'ny hoe iny jodasa iny mpamatika iny zao teno hazavaina hoe zao kosa lay zava-misy anjarandrena za zany misitona ny sain'ny olona foana hoe tsarao amin'ny saina tsy miangatra fa za entina ny amin'ilay rehefarehefa hoe manaratsy sy ny sisa fa raha ireny natao hoe fanaratsiana dia inona tso moa zany marina ivoaketo fa ohatrany hoe hoentina ny anatin'ny politika ny kiantrano hatrany sy hoe fanaritsaronana an'ireo zavatra tsy mety foana ve no entiny eto
de zay mihitsy ary dama ny vahiny nandritry ny efapolo minitra de efapolo minitra teto tamin'maly ary mbola nanamafy an'izany misy mako nyfanontanianako hoe tamin'izao ve le fotoana mampitenitenenana tena ozy tamy raha voato zao de vao may lozana mitranga de zao mihitsy le fotoana ary zay le ao anatin'le numérique no anatin'le numérique manko tsy fantatro le mety misy any amin'ny andalana any amin'ny bokomasina any ngamba pasteur rabaromanana hoe le numérique manko de misy hoe raha misy maizimaizina de ho azavaina le izy raha misy tsisy marina zay tsy potra ary zany le ao anatin'le numérique zany hoe tena hita mihitsy zany hoe itika ao anatin'le teny ray mbava ihany hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ianareo ny fanasina sy fahazavana mazavela hazavela ho any ambany farafara ny fanasina fa ampiakaro ambony misy olana satria misy tsy mahazaka mazava koa ny sasany zay ary ndao raisina ny atsy manaraka miarava tompoko salama herina kely am'le mpanohon-kevitra le mpanohitra sasany satria namoa mahatonga anazy herina kely io ane ny savasavana ny raviny ahitavana ny fakany azonareo matoy izy kory manao an'le isakareny fa natiporo hoe fitiavana ny hoe na inona fa milaza ny zavatra tena misy izy ary aty kory hoe tahina razafiny velona hoe anakely pitia jerevy zao iny propagande nataony moaty tao an-tanina reny raha olona efa manakely mipoainy tonga ohatran'ireny ny olona fa ny olona zany miratra ny sain'olona hoe ay ve zany ny tena zava misy ny tena aloha fa misy mitanam-tempo atika malagasy fa tena misy tsy mazaka an'izany zavatra marina zany entina dana batona sain'le vahoaka ifidy azy ny an'le mpanohitra ray zavatra tsy manendrika fa zavatra marina no tenen'ny saina razafiny velona ary vakoa tena mitenenao tsara fa tsika sambeto fa entanao sambre de décembre de revo sara ny sambatia eto mitenenareo ary eto moramora amin'ny numéro kofitinareo taritany saina razafiny velona fa io vao miasa manaraky ireo mpanohitra hafa am'izao zavatra hoe misy an'izao situation misy saina razafiny velona zao reny olona maro maritamy tele reny tsy mandainy reny kory na hoe olona iasara vela fa ny olona raha fatesitra ny olona tsy tonga manatona nefa matonga mitovana ny mitovana isany tena mariny erafa mitota betaka satranao aloha iverina kely any andoarana fotsy aloha manomboka eto satria ny andro moa favaratra ry feno rehefa vavaratra ny andro de marotsaka ny orana de isotra satria zany de alenahary rehefa namorona an'io zany de efa tonga le izy mba efa kovetafiry zany efa mba tonga teny tanàna ty fa alohaloha mba tenenina ihany satria zay izy mba misy mba fantatry ny olona hoe misy chiffre miainga tsara zany hoe kovetafiry aloha nefa voazara atao anatin'ny 7 andro atao anatin'le fandehan'ny raharaha memendray matsy ianao satria tena satria marina zany namana brito ny tena marina ny mponina andorany fotsy de tena be deabe ny mpanasa lamba be deabe ary rehefa tonga ny mitinina zay atao de tamy eo daholo ry zareo ny zarako veta mba mety fitana ihany angamby zany kosa aloha fa ny manahirana fotsiny le trondro ofitanina efa lasa vombotavo de sahirana na ny olona manjono ary fa misy ny fampanantenana ataon'ny olona misy ny fampanantenana ataon'ny olona misy ny fitana omena ataon'ny olona aloha tsy milaza isa fa zay mahita azy namana brito satria aloha tonga de itsiko tamin'ny pasteur Rabarilala satria gasy de misy mba donidony tapany eo aloha mba andoherany mba mameza kely aloha de tonga satria am'izovontsika miteny zao ady Antananarivo renivohitra de misy manodina ny mihitsy zany ary le izy de ty le karaha-pifidianana de ary amin'ny anina fotoana amin'ny andro mpifidianana zany satria samy mba te ho lany daholo zany de zany isan'ny paika mandeha ina le izy tena hoe faharesendahatra ve ny tokony andehanana ifidy ary misy lalaka zorana efa voasoratra tsara ho am'izany hoe ty mihitsy raha tongotsika de zao satria zao zany afa nyresahana ary efa miendrika izy hoe ohatrinona malany me raha andoarana fotsy aloha mba tenenina ihany koa zany satria sao de mba zany ny tena fandehany satria misy ny izy hoe fa mety hoe raha te ho lany ao anatin'ny commune atao hoe commune dia mila eo amin'ny 1 milliard d'ariary eo zany tsy haiko nandoarana fotsy ohatrinona malamy me raha aloha fa sao de mba zany ko nge fa meny ty zavatra ty zahay rehefa nanomana an'ity fifidianana ity de tena naka fomba fijery hafa tanteraka
zany hoe tsy vidy ny safidin'ny olona amin'ny koveta zahay, tsy vidy ny safidin'ny olona amin'ny fizarana paty zahay, fa zahay a haka ny safidin'ny olona amin'ny fandraisan-dahatra. Zany zavatra resahany zany ilaina zany, zay ny resy lahatra n'izany koa hoe misy olona tena ilaina anie le kovety, misy olona tena ilaina anie le paty satria tsy manako hanina izy, fa ho zahay hoe tsy any amin'ny fifidianana nanaovana an'izany ka ho vidiana amin'izany ny olona, fa zahay manome toky feno sisi doda, fa rehefa tonga ny fotoana ho jerena manokana daholo ireny olona tsirairay ireny. De mety misy teny avy hatrany any hoe alefaso aloha fa zay tsy hifidy anareo raha tsy hitanay ny zavatra, fa nomezany toky tompoko nomenay, ary zahay de tena ao anatin'ny atao hoe hanao ny fahamarinana amin'izany zavatra zany vonony zahay hanandratra ny vahoaka ary hanome asa ny vahoaka amin'izay tokony homena azy, fa ny hividy olona kosa aloha sarotra amin'ny candidat doda feno sisi, zany hoe hizara vola madinidinika satria tsy fahamarinana zany ary tsy zany no itezanany olona. Ya, ny nareo moa zany ny feno sisi nresanareo to ihany kasika an'le mifandray am'le vina nomerika an'ity tanindrazana zavetiny Taina Razafinjoelona ve zany ity zavatra ho atao andoharany fotsy ity, efa ndrasana to moa zany moteur tena ampandehan'io de ny piasa mety ny olona ke zao mety antana firy tokoa zany piasan'ny commune andoharany fotsy am'izao fotoana zao, mety efa mbananana ve zany ohatriny hoe tena vola atokana zany amin'ny fampandehanandrara fotsiny raha ohatra ka ny teti-bolan'ny commune misy am'izao fotoana zao ohatriny na lany tao anatin'ny fampandehanandrara maraka ny tokony izy satria ny tokony izy satria mety mba azazoan'ny olona tsaina ihany mantsy le zava-misy ao an-tanàna, satria raha filazan'ny Taina Razafinjoelona zay de hoe mila fatarana aloha ny vola, satria ny fifehezana ny vola de isan'ny antoka anankiray ahafahana hoe mba tsy hiteniteny foana na mpanantena tsy misy na sanatria anao ronan-tavana hoe zavatra fampandriana disa fotsiny ao anatin'le zavatra ohatreny. Ny 2022 zay no ananako chiffre mazava 2022 1,200,000,000 budget commune ariary io 500 millions d'ariary ny charge permanent de io zany andavana karama mampiasa ny amin'ny resaka jiramasy rano ohatran'izany io mbola manana 700 millions d'ariary tsika mbola afaka ampiasaina ampandrosoana amin'ny tanàna. Compte administratif zany milliard 200 zany tika tena hoe tena fa le kirakira rehetrarehetra zany hoe ohatran'ny hoe mandiso an'le hoe maninona ary le karaha mampiasa taraky tsy voalo satria raha menonao zany zany de misy vola mihitsy ao zany fa tsisy vola, tena misy vola tsetsatraritra fa misy réquisition vitsivitsy ao zay ny maire no tena manana ny fahefananao an'izay zay tsy voafaritra mazava fa azo moa zay tsy ho amafisiko eto tsy lazan'izay no atondihako, fa ny piasa indray manodidina ny eo amin'ny 20% ao ny RF2 ny voaria ny rehetrarehetra ampy ny volan'ny commune ho an'ny piasan'ny commune, mbola manana ambiny ara ho amin'ny fanatsarana ny tanàna na lalakely borne fontaine ny RF2 zany maty fatesan'ny olona mihitsy raha ny fidiovana fahadiovana variana tamin'ny zavatra fa nefa tokony efa ny vonona. Ya, tia ngamba ny antso ray farany raisitsika izy fotoana fa mandeha ihany aho raisiny anao aloha miaraba tompoko. Miaraba misy an'le namana anankiray iny avy avaradrano aminareo mba tiako anaty ade hoe le candidat sapotsina miainy de amin'ny team satria hitako hoe discuss team le team tamin'iny olona efa tolany teo aloha olona tsisy tety efa adjoint au maire regny fa tena tsy tian'ny olona ty maire lasa député regny izy hoe tsy manoana azy tokony de mba hoe mba tokony mba fakafaka hoe ry zokola le candidat atsika le aty sapotsina miainy fa tena balo tsy tia azy mihitsy ny hatramin'izay anaovany an'le olona teo sapotsy te tena tsy matilolo mihitsy le tsy malalanga vao nahita de zay le izy
mampalahelo le toetraina de mba avy eo mbola latsaka ihany nefa ny teo aloha efa nilatsaka fa lany eny ary malalaka moa zany rehefa nio-kevitra fa lasa ny avaratrano io zavatra iny aloha afatoka kelena tsy mindano ny androany de rehefa tonga eto ny avaratrano amin'ny fotoana manaraka de miresaka n'iny tsika fa amarantsika izy mirahalahy mianaka ao anatin'ny fandarana loranganareo mena fotoana no fampelezan-kevitra mihitsy tsika fotoana zany zao asa izy no anomboka azy de izy ao atolotra andeo ary no mpanolotsaina pastora Era-Barimanana. Eny tompoko inona moa ny zavatra atao fanatsarana ny tanàna, ny vatonao zay arotsakao ho an'ny feno sisidoda no anatsarana nandoarany fotsy, ny vatonao anatin'ny fandresen-dahatra arotsakao amin'ny 12 Desambra ka ho arovanao hatramin'ny farany, tsy ny mandatsa-bato ihany no atao hoe mifidy fa ny miaro ny vato hatramin'ny farany hatrany amin'ny toerana farany zay andehanan'iny latsa-bato iny. Hanao inona moa zany vatonao zany? Hanatsara nandoarany fotsy. Zero tsara ny tanànatsika, misy lalakely mbola be dia be tsy vita ao, ny jiro, ny fahamazinana, tondra fahazavana feno sisi doda ho amin'izany tanàna nandoarany fotsy izany. Ary eo anatin'ny programa zay atao anatin'ny 5 taona aza, programa sivina zany, marobe ny zavatra atao anatin'izany ny tsena, asiana tsena tsara ao no andoarany fotsy io lalana mamaky vaky nandoarany fotsy io mba tsy ho embouteillage ohatran'io foana no iainanao isan'andro fa mba ho lalana mahateotia, lalana mahazava amin'ny alina. Ary eto de hisarika ny sainao fa misy zavatra zay tokony ho ananana nandoarany fotsy eny ao anatin'ny 5 taona arotsakao ny vatonao fa zahay hevitra sy saina ahoana ny ananany ty andoarany fotsy ty hopitaly amin'ny maha-dokoteran'ny tena mpitsabo de lasa eritreritra ihany hoe iazakazaka ny Antananarivo foana ve maninona raha mba asiana hopitaly anankiray eto amin'ity andoarany fotsy ity mba aminjaina ny zanabahoaka marary sy ny namany ka dia manantenanao manantenanao ry andoarany fotsy vidio ny larana fahatelo doda sisina ifeno fa hitondra fampivoaranao anao ny fifidananao an'izany namatsika zany. Eny ary feno sisi doda io ary le izy fampelezan-kevitra ty lay tenin'ny paparay masina mialatsiny amin'ny maha-katolika no indramiko a ampitaina amitsika vahoaka nandoarany fotsy reseho amin'ny sony tsara reseho amin'ny sony tsara reseho amin'ny sony ratsy azafady tompoko reseho amin'ny sony ratsy a de zany no iainanay mandritran'izao propagande zao ary ampanantenanay ny vahoaka nandoarany fotsy fa tena fitantanana mangarary anova sa tsy anova, androso sa tsy androso, androso sa tsy androso, ndreto zay a candidat laharana fahatelo amin'ny bulletin unique hitondra fahazavana ho anao, hitondra fitantanana madio ho anao, feno sisi numéro 3 amin'ny atoko ty tanindrazana samy ho tahin'Andriamanitra tompoko. Eny ary zay koa no mariny fandarantsika tamin'ity andro ny alakamisy ity mametraka mandrapitafa ary de mirary soa an'reto mpifanina andreto mbola manana eo amin'ny 10 andro mahery eo moa zany tsika vao farina tanteraka ny fampelezan-kevitra mety mbola isy ny fotoana iverany eto amafisana zay voalaza ary ihany koa anomezana havatra farapara fa ny amin'ny androana aloha no farany eto isorana be dehibe ny mpienina amin'ny toerana rehetra zay nandraisanao an'ny fandarana sy reto vahiny reto amin'ny androany makasitraka ny teknisiana koa mandrapitafa mandrapitso. Samy ho tahin'Andriamanitra.